miarabanao manokana indray ato anatin'izao minute de bénédiction zao a Genesisy toko 5:30 dia zao no lazain'ny Tenin'Andriamanitra angatahako ianao iaino tsara. Ary Andriamanitra niseho indray tamin'i Jakoba ka nitahy azy. Andriamanitra niseho indray tamin'i Jakoba ka nitahy azy. Tsy fantatro hoe impiry Andriamanitra no efa naneo ny fahatsarany taminao, niseho tamin'ny Andriamanitra azy teo amin'ny fiainanao, nampahitanao zavatra goavana. Fa tononoko androany iseho aminao indray Andriamanitra, mbola iseho aminao indray izy, ka izay fahatsarana efa hitanao tamin'ny lasa mbola iseho aminao izy, aneo fahatsarana mihoatra lavitra amin'ny hoavy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, mbola iseho aminao indray Andriamanitra, ka hitahy anao mihoatra noho ny tamin'ny lasa. Araka ny tenin'Andriamanitra teo, ary Andriamanitra niseho indray ka nitahy azy. Dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa na impiry Andriamanitra na impiry iseho aminao, dia hitahy anao foana izy, hitahy anao foana izy, ary hitahy anao mandrakizay izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.